Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Andro antsika manomy resaka mahakasika an'ilay ao amin'ny Kristy ihany. Fa zavatra nijerentsika tamin'ny faramasina nazavantsika mahasamihafa ny hoe manompo amin'ny nosy sy manompo amin'ny fanahy. Na hoe fanompoana tamin'ny testameta taloha sy fanompoana aty amin'ny testameta vaovao. Dia aty amin'ny testameta vaovao izy Jesosy dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy fahamarinana n'olona. Na hoe mifandray amin'Andriamanitra n'olona mifantoka amin'ilay izy ao amin'ny fanahy. Dia ny isa mamintona an'ilay niresantsika tamin'ny ten'Andriamanitra farany mantsy Filipiana 4 dia 7. Dia Paul nanoratra hoe tsika ozy izy ny voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra manao an'i Jesosy Kristy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Dia amin'ny 7 koa mamintona anazy hoe ary mba ho hita ao aminy aho izy na mba ho hita ao amin'ny Kristy aho. Tsy manana fahamarinako manokana izay avy amin'ny lalàna fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia ilay finoanan' Jesosy Kristy. Dia dikan'izany mantsy antsika rehefa ao amin'ny Kristy rehefa mandeha araka fanahy dia tsy ilay hoe mahatsapa hoe diso foana. Tsy izany ilay izy fa tsika mahafantatra hoe iza tsika ao amin'ny Kristy. Izany tenen'i Paul hoe mba ho hita ao aminy aho, mba hita ao amin'ny Kristy aho fa tsy ety aminahy manokana. Dia tsy ilay izaho ilay diso iny taloha iny ozy izy na ilay izaho ilay nirehare tamin'ilay fahamarinako tamin'ny lalàna nefa fahamarinana tsy misy dikany be iny akory. Fa izaho ilay hoe lasa fahamarinan'Andriamanitra rehefa nino an' Jesosy na marina tamin'ny finoana. Dia izaho mantsy zany atao manompo amin'ny fanahy. Dia manao an'izay antsika foana zavatra jerentsika androany hoe iza tsika rehefa ao amin'ny fanahy amin'izay. Dia tenin'Andriamanitra vakintsika voalohany Maty 5:20 dia 7:20 hatramin'ny 7:20. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisarea Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'olona iza moa ny zanak'olona. Dia eto manjany Jesosy nanontany ny mpianatra hoe iza ny fahafantaranareo anahy. Dia izany mantsy zava-dehibe satria rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia lasa misy an'iny Jesosy iny ny fonony eo ivelany dia rehefa mijery antsika Andriamanitra dia ohatrany hoe Jesosy ny hitany. Dia dikan'izany mantsy zany zava-dehibe aloha tsika mahafantatra hoe iza Jesosy. Dia amin'izay fantatsika hoe iza zany tsika rehefa ao amin'ny Jesosy satria lasa ny natioran'i Jesosy iny ihany lasa natiorantsika rehefa ao amin'ny Jesosy. Dia raha izany koa zany ahafantaran'ny vadiko hoe rehefa hoe mandeha miantsena any ny vadiko dia mividy zavatra ao anahy dia nahafantarany anahy hoe ho atonina anahy iny ohatra dia jereny ilay izy dia hitany hoe rehefa tsofoko amin'iny zany dia mety ohatrohatrany ahoana amin'ny paoziko. Azony sary an-tsaina ilay satria hijereny ilay akanjo dia fantantsika. Dia raha izany mantsy zany tenenin' Jesosy tamin'ny mpianatra. Ataon'olona iza zaho izy dia avy eo namaly ny mpianatra hoe toy ireo ny sasany Jaona mpanao batisa ary ny sasany Eli ary ny sasany Jeremia na ny anankiray ampaminany. Teto mantsy misy karazan'olona maromaro, misy ilay olona ilay tsy niaraka tamin'i Jesosy na dia kely, fa ilay nafantapantatra hoe Jesosy manao zava-magaga fotsiny dia tsy fantany akory hoe iza lazainy fa Eli, lazainy fa mpaminany hafa, lazainy fa Jaona mpanao batisa. Dia ve Jesosy nanontany. Ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao aho iza? Dia ve zany Jesosy nanontany ilay olona mahafantatra anazy, ilay niaraka taminazy foana. Dia namaly Simona Petera, ary Simona Petera namaly ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia fa mantsy izy miresaka ilay fahefanana ana fiangonana sy ny sisa. Fa ny amin'ny 120 amin'izay rehefa fantatra ny mpianatra amin'izay hoe Jesosy ilay Kristy dia nanomboka nampafantatra amin'izay hoe iza Kristy. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehetra amin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianatra fa tsy maintsy hakanjo Jerosalema izy ka hampijaliany loholona sy ny lompisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoina ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nonoina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Dia ve mantsy zany Petera le niteny hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona rehefa nanomboka nazavain'i Jesosy hoe le Kristy ozy izy dia ho faty dia ve hitsangana maty. Dia tsy azon'i Petera le izy. Dia ny antony mahatonga amin'ny tantara zany mihitsy mantsy hoe be dia be ny kristianina tsy mahafantatra hoe iza izy ao amin'ny Kristy dia mitovy an'io mihitsy ny zavatra mitranga. Misy olona zao ohatra hoe fanandray an'i Jesosy mahafantatra olona be dia be ohatran'izany koa ary ngamba zaho. Dia mahafantatra kely fotsiny izy hoe rehefa mandray an'i Jesosy dia misy zavatra mitranga fa tsy fanta mazava hoe inona. Dia ohatran'izany mihitsy koa ary izay taloha. Fa ve misy olona indray mahafantatra hoe rehefa nandray an'i Jesosy dia mahafantatra izy hoe mety hoe voavonjy, mety hoe voavela eloko. Zavatra tena nataonay mantsy tamin'izany mieritreritra an'izany foana izy fa nandray an'i Jesosy fa mieritreritra an'izany hoe tsy lasa marina fa hoe mifona foana isan-kalady. Dia indraindray ary izay mivavaka rehefa sabotsy dia mifona sabotsy, mifona lahady, mifona foana isan'andro. Satria tsy mahafantatra an'i Jesosy amin'izany dia tsy mahafantatra ny tena mitovy an'i Jesosy. Mitovy an'izany mihitsy ny kristianina ndraindray. Izy mahafantatra an'i Jesosy ny kristianina hoe maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Fa tsy mahafantatra ny tenany izy hoe nandalo tamin'izany zavatra zany na praisina tamin'ny zavatra nandalovan'i Jesosy zany. Dia misy ny kristianina mahafantatra anazy hoe mety ho voavonjy raha ohatra hoe manao ny tsara.
fa nisy olona nisy fotoana zao zay tany am-piangonana de niteny le olona tamin'izany olona manana andraikitra ao am-piangonana olona plaza raharaha olona le plaza vaovao am-piangonana manjany niteny hoe any an-danitra indray tsika mihaonao sisy raha samy manao tsara olona am-piangonana mana andraikitra am-piangonana tsy mahafantatra hoe voavonjy izy na tsy voavonjy de zany mihitsy mantsy ny olona tsy mahafantatra de ohatran'le olona tsy nahafantatra an' Jesosy honohony fotsiny na inon'olona an' Jesosy hoe ngamba Eli ngamba Jeremia ngamba le mpaminany reny de ohatran'izany mihitsy izy amin'ny tenany ngamba za mety ho voavonjy raha zao ngamba za ohatran'izao fa tsy fantany mazava tsy manana révélation zany mazava fa izy hoe inona tenenin'Andriamanitra mivantana aminazy de za mantsy zava-dehibe eto mila fantatsika de misy fotoana reny olona mba fa mifantapantatra kely zany hoe ho any an-danitra ohatra rehefa maty fa tsy fantany hoe nisy zavatra nitranga zao tamin'izy miaina eto amin'ity tany ity de novain'Andriamanitra de ny antony mahatonga ana mizara n'ity teny eto fotsiny hoe afantarantsika fotsiny hoe misy karazana tsy fahalalana ohatran'izany ao amin'ny kristianina sasany tsy manana hevitra na de kely mihitsy mieritreritra an'izany hoe ngamba za raha manao tsara de voavonjy kristianina sasany mieritreritra an'izany hoe ngamba za voavonjy fa za nefa salamatsapa hoe mbola diso foana natren'Andriamanitra ohatra de mivavaka an'izany misy olona mivavaka an'izany foana isanandro hoe atao fidaviavanina aminao zay ataovy marina amamelany olokay sy ny sisa fa izy tsika mila mahafantatra ny tenantsika mitovy le fahafantarana an' Jesosy amin'ireny lafiny maromaro reny hoe mahafantatra mihitsy aloha tsika hoe iza Jesosy izy Kristy de mahafantatra am'izay Kristy kay maty de nalevina de nitsangana tamin'ny maty de mahafantatra zany koa tsika hoe iza tsika rehefa amin'ny Kristy hoe rehefa amin'ny Kristy zakay de maty de nalevina de natsangana tamin'ny maty de zany am'izay mantsy ten'Andriamanitra vakitsika zao Romana 9:1 manomboka amin'ny 7 de ny zavatra resana eto mantsy hoe resaka fahotana izy hoe itsika afaka amin'ny fahotana fa izy misy zavatra resany ten'Andriamanitra foana mahakasika ny hoe natiorantsika vaovao amin'ny Kristy tsy fantatrareo fa na iza nefa natao batisa ho amin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany de natao batisa iny mantsy miresaka le batisa le atao anaty rano fa ny tena dikan'io mazava de na iza tsika natsofoka ao amin'ny Kristy de natsofoka amin'ny fahafatesany de ohatsy hoe koa de niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana sika na hoe koa de niara-nalevina tamin'ny zany tsika tamin'ny tsika natsofoka tao amin'ny Jesosy iny tamin'ny fahafatesana mba ho tahaka nananganana an Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany sika de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany fa fantatsika fa nytoentsika taloha de niaraka nombona tamin'ny anombanany tenanota mba tsy hanompoantsika nota intsony de eto mantsy fa hitantsika kely zay tamin'ny video tany loloha tany fa ten'Andriamanitra tsy miresaka toetra hoe fomba fanao ohatra amin'ny teny français sao de hoe sachant que notre vieil homme hoe le olona taloha na hoe le fanahy taloha iny ozy izy de niara-nombona tamin'i Jesosy de dinga zany mantsy zany nisy fahafatesana tena fahafatesana nitranga tamintsika rehefa nandray an' Jesosy tamintsika le natsofoka ny fanamasina tao amin'ny Jesosy iny de maty tena maty tsika izy marina mihitsy hoe any amin'ny fanahy zany fa fanahy misy zany zao mahatonga zany ohatra hoe tsika zao mahita zao zavatra rehetrarehetra zao izy ny ten'Andriamanitra avy any amin'ny fanahy daholy ten'Andriamanitra miteny zany any amin'ny Hebreo any de lisy mantsy zany nisy an'izany tany amin'ny fanahy tany hoe tena maty marina mihitsy sika rehefa natsofoka tao amin'ny Jesosy de maty sika niara-maty tamin'i Jesosy de niara-nalevina tao amin'ny Jesosy de aveo nitsangana Jesosy de nitsangana tsika fa tsika vaovao tsy le tsika taloha tsony fa lasa olona vaovao nitsangana de za mantsy zavatra tena nisy tany amin'ny fanahy mitovy ny hoe Andriamanitra misy any amin'ny fanahiny any ohatra hoe mahita zavatra rehetra eto zao tsika de fantatsika hoe Andriamanitra ny tenina tonga zao zavatra rehetra zao misy de dinga za mantsy zany hoe zavatra any amin'ny fanahy misy fa tsy hita maso fotsiny fa izy tena nisy an'izany nitranga hoe tamintsika nandray an' Jesosy iny de ny fanahintsika nampiarahana de lasa maty niaraka tamin'i Jesosy de aveo nitsangana taminazy de mbola misy ten'Andriamanitra hafa mantsy miresaka an'izany any Galatiana 2:2 fa raha izaho de tamin'ny lalàna ny nafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ao an'Andriamanitra aho de eto mantsy Paolo miresaka any hoe nafatesako Paolo mantsy hoe olona fa maty tamin'ny vatana fa izy mahafantatra zany izy hoe misy an'izany fahafatesana zany marina tany amin'ny fanahy tany de maty izy de lasa afaka tamin'ny lalàna mantsy ny vokatry le rehefa maty fa ohatsy izy hoe vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko fa zay velomako ankehitriny amin'ny nofo de velomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra zay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy de eto zao Paolo mbola miresaka ihany tsy sary teo an'io fa zavatra tena nisy fa any amin'ny fanahy fotsiny ohatsy izy hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy zaho ohatsy izy na mitovy le resany tany amin'ny Romana teo ihany hoe nampiraisina tamin'ny fahafatesan'i Jesosy sika de le olona taloha iny na le fanahintsika taloha iny nombona de maty niaraka tamin'i Jesosy tao de ohatsy izy hoe tsy zaho intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko
De dikan'izany mantsy ny ten'Andriamanitra miresaka an'izany hoe ny olona rehefa mandray an' Jesosy de nisy fahafatesana tena fahafatesana, de misy fitsangana maty tena fitsangana maty, fa hoe any amin'ny fanahy fotsiny. De ny ten'Andriamanitra manaraka miresaka an'iny mantsy Efesiana 2:2 de 4. Hoy izy hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, de fony-mbola maty ny fahadisoana isika de navelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana namonjena anareo. Eto mantsy izy miresaka le mitovy le tany amin'ny Romanina teo ihany hoe maty ny fahadisoana antsika ozy izy de navelona antsika na hoe natsangan'Andriamanitra antsika amin'ny 1 ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra amin'ny Kristy Jesosy. Dikan'izany mantsy zany isan'izany tranga tany amin'ny fanahy hoe maty ny fahadisoana mihitsy isika tao amin'le fahotantsika taloha tamin'le natiora tsika mpanota taloha iny, le fanahintsika taloha maty. Fa ozy izy hoe niara-natsangan'Andriamanitra amin'izay izy tamintsika nino an' Jesosy de niaraka napetraka Andriamanitra any an-danitra na hoe any amin'ny fanahintsika ao amin'i Jesosy. De dikan'izany mantsy zany tsika lasa ao amin'ny Kristy rehefa nandray an' Jesosy, fa hoe niara-natsangan'Andriamanitra tsika de niara-napetraka Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny Kristy. De za mantsy zany tantarain'ny ten'Andriamanitra hoe zavatra nisy nitranga tany amin'ny fanahy. De za mihitsy mantsy zava-dehibe hoe tsika mahafantatra ten'Andriamanitra. Tsy fahatsapahana mihitsy ny atsapahantsika zany, tsisy olona natsapa zany hoe maty zany de velona indray azany ohatra. Fa Andriamanitra any amin'ny fanahy mahita de izy no mandefa an'le teny de niresaka tamintsika hoe zao ny zavatra mitranga any. De zany am'izay mantsy tenen'Andriamanitra hoe za am'izay ozy izy zao ny fomba tiako ifandraisanareo aminahy de amin'ny fanahy am'izay am'izany fanahynareo zany de famarinana. Famarinana mantsy zany le ten'Andriamanitra de mifanahy hoe izy atsika rehefa mifanahy. De za mahatonga ny hoe kristiana mila mifantatra ten'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe manana calendrier andoisaka mamaky baiboly tsika de savainy. Tsy misava an'izany izy fa tsika tombontsoa antsika zany. Hoe raha mahafantatra ten'Andriamanitra ianao de mahafantatra hoe inona zavatra nitranga tany amin'ny fanahy tany. De manomboka mandeha mifanaraka amin'izany de zany atao hoe mandeha araka ny fanahy. De zany ozy zany ten'Andriamanitra hoe tsika ozy izy rehefa le tao amin'i Jesosy de maty fa niara-natsangan'Andriamanitra tamin'i Jesosy de napetraka Andriamanitra any an-danitra miaraka amin'i Jesosy. De zany mantsy zany toerana misy antsika ao amin'ny fanahy. De dikan'izany sotra le fisainan'le olona hoe mieritreritra an'izany hoe ohatra hoe Andriamanitra zay tezitra, misy olona miaina fiainana an'izany. Taloha zao zay nisy fotoana de namango-olona zay narary. De tena zany le olona nampandalovan'Andriamanitra sedra zay fa tafavoaka ihany. Tiantenena zany hoe nataon'Andriamanitra marary izy de nakany amin'ny dokotera izy de sitrana. Za mantsy fisainana tsy mandeha amin'izay lohany mihitsy fa misy fotoana kristiana mieritreritra an'izany. Satria tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tany amin'ny fanahy. De mifandray amin'Andriamanitra amin'ny nofo. Iny zavatra hitany hoe satria narary de iny eritreretinao iny zany nataon'Andriamanitra ohatra. Andriamanitra very tsy mamparary olona fa ny diavolo ozy izy Jesosy tonga mangalatra de mamono de mandringana. Any amin'izao na 2:10 izy miteny zany. De dikan'izany mantsy zany zavatra mahavoa ny kristiana atsika tsy mahafantatra hoe inona zava-nitranga tany amin'ny fanahy tany. De mazava ho azy tsika tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy fahamarinana de tsy mifankahazo le izy. De tsy hoe Andriamanitra ny tsy te hita ohatra fa tsika ny tsy mifankahazo amin'Andriamanitra satria tsy mitovy fomba fiteny. Ohatran'izany zao raha ohatra hoe fanentan'izany tsika ohatra hoe misy vazaha de miteny gasy aminazy ohatra raha vazaha tsy mahay miteny gasy. De mazava ho azy tsy hoe le vazaha raha tsy toetra tsy hoe manao zany tsika hoe misy olona ohatra hoe vazaha de avy any tsika de miteny gasy ohatra. De ve de tezitra be tsika le vazaha raha tsy toetra be, za tsy tiany za zao. Tsisy idiran'izany amin'izany fa tsy mifankahazo fotsiny le fiteny. De raha zany tsika raha ohatra hoe manatona an'Andriamanitra amin'ny nofo tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra niseho tany amin'ny fanahy tany. Tsy mifankahazo le fomba fijeritsika sy Andriamanitra. Andriamanitra mijery antsika amin'ny fanahy ozy izy hoe fa maty tsika ozy izy de natsangany. De olona vaovao tsika fahitany anazy de napetrany any an-danitra miara ao amin'i Jesosy. De tsika nefa mahatsapa an'izany ety ambany ety ohatra mitalao amin'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro. Hoe mitalao zay atao vita fihavana zay ataovy an'izao zay ataovy an'izao zay. Izy marina mihitsy zany ohatra hoe tsy ao amin'i Jesosy ianao de tsy manana ninina ifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy mazava ho azy. Fa le olona fanandray an' Jesosy zany resako zany, olona fanandray an' Jesosy mbola misy manao an'izany foana. Misy mbola mahatsapa an'izany foana hoe mila manao zavatra ohatra amin'izay tian'Andriamanitra kokoa. Nefa Andriamanitra niteny hoe fanatsangako ianao de fa olona vaovao ianao zao ny fahitako anao. De fanatsangako ianao de napetrako niaraka tamin'i Jesosy ao an-danitra. Na hoe napetrako ao an-danitra ao amin'i Jesosy. De zany mantsy zava-dehibe hoe mila fantatsika hoe inona zavatra tenen'Andriamanitra de mifankahazo amin'izay le resaka. Ohatran'izany zao ohatra ny mpivady ohatra, raha ohatra misy mpivady zao tsy mifankahazo resaka koa de tsy milamina ny fifandraisana. Satria mila mifankahazo resaka be mihitsy tsika sy Andriamanitra. De zany atao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, zany atao hoe fanompoana amin'ny fanahy. Andriamanitra de fanahy ozy izy Jesosy. Zona 2:4-4. Andriamanitra de fanahy izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana.
de dinga za mantsy zany rehefa indray amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy mifandray amin'izany hoe za natsangan'Andriamanitra de napetraka Andriamanitra ao an-danitra ao am' Jesosy de avy eo am'izay ianao miresaka raha ohatra hoe hivavaka de zany avy am'izany toerana zany ianao no mivavaka miresaka amin'Andriamanitra hoe misaotra fa zaka zany tsy hoe fahavalinao intsony fa za fa natsangana niaraka tamin' Jesosy de miresaka am'izay ianao ohatra raha misy zavatra ilainao na zavatra ohatran'izany de le izy mantsy mila mifankahazo tena zava-dehibebe mihitsy zany. Ohatra zay zao mandehandeha any an-dalana any ohatra de tsy mahazo le teny le olona de tsisy nenina afaka atao mihitsy mivandravandra fotsiny mijery hoe inona zany zavatra resan'olona zany de zany mantsy hoe tsy hoe zay raha tsy toetra na hoe le olona raha tsy toetra fa raha tsy miteny fiteny fantatro izy de tsisy nenina azoko atao anazy mihitsy ohatra de raha zany mantsy tsika amin'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra tsy te hamalivavaka na zavatra ohatran'izany fa tsika no tsy mifankahazo. Andriamanitra mahita antsika mifanahy de tsika manatona n'Andriamanitra amin'ny nofo de tsy mety le izy mazava ho azy de zany antony mahatonga ny kristiana hoe tsy maharay zavatra amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsara toetra, Andriamanitra tia antsika de Andriamanitra fa nanao zany zavatra be dehibe zany tany amin'ny fanahy hoe natsangana tamin'ny Maty mihitsy ary tsika fa tsika no mila mifandray aminazy mifanaraka am'izany de zany mantsy zany zavatra mila fantatsika voalohany rehefa eo amin'ny Kristy de hoe napiraisina tamin'ny fahafatesantsika avy eo natsangan'Andriamanitra tamin'ny Maty de napetraka Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny Kristy de vokatr'izany mantsy zany na hoe nihevitra azotsika tsoana am'izany de le arak'le any amin'ny Korintiana 2:5 manomboka amin'ny 10:40 koa tsy malala olona araky ny nofo isika de ny antony satria hozy izy Jesosy hoe Andriamanitra de fanahy de zay manompo an'Andriamanitra anao zay mivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana de dika za mantsy zany tsisy idirany nofo le izy de za mahatonga zany hoe koa tsy malala ny olona araky ny nofo intsony isika enina de nafantatra ny Kristy araky ny nofo aza isika ankehitriny de tsy fantatsika araky izany tsony izy avy eo am'izay hoe koa na hoe noho izany raha misy olona ao amin'ny Kristy de olombavao izy efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ireo de tomantsy zany Paoly miteny hoe raha misy olona am'izay zany eo amin'ny Kristy ozy izy de satria le olona taloha de maty tovy le teny an-tany amin'ny Romana 4:1 teo de nisy olona vaovao natsangana de ozy hoe rehefa amin'ny Kristy am'izay tsika de olona vaovao ny tiantenena tsy hoe olona niova toetra olona niova toetra za mantsy olona vaovao fa olona niova toetra fotsiny misy fotoana mantsika mieritreritra an'izany misy fotoana zao ty ten'Andriamanitra ty ampiasain'olona am'izany hoe entina namelohana olona hoe anao tsy eo amin'ny Kristy fa raha amin'ny Kristy anao de miova ny toetranao tsy le toetra ty ivelany resan'ny ten'Andriamanitra Jesosy ny teny hoe zay ateraky ny nofo de nofo zay ateraky ny fanahy de fanahy fa ozy izy hoe rehefa amin'ny Kristy zany tsika de rehefa mifanahy de lasa olona vaovao de efa lasa ozy izy le zavatra taloha hoe efa maty efa mijanona tsisy tsony mihitsy le zavatra taloha hoe le olona tsika taloha iny fa efa lasa tonga vaovao zavatra rehetra de ozy izy amin'ny 10:20 hoe fa zany rehetra zany na hoe le zavatra rehetra tonga vaovao de avy amin'Andriamanitra zay nampihavana antsika tamin'ny alalan'ny Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana de dinga zany rehefa ao amin'ny Kristy tsika ozy izy de lasa olona vaovao de le iny olona vaovao iny de Andriamanitra rery namindra zavatra atao amin'ny olona vaovao iny tsisy idiran'ny devoly tsisy idiran'ny Adama tsisy idiran'ny izaniza tsony de za mantsy mahatonga zany hoe rehefa amin'ny Kristy tsika de lasa manana natiora vaovao de natiora tonga de natioran'Andriamanitra no nataona nakaty amintsika de fe mantsy mbola miresaka zavatra eo izy fa raha le dingantsika de any amin'ny 1:20 de ozy izy hoe zay tsy nalala ota na hoe Kristy le tsy nalala ota nataony ota hamonjy antsika mbo tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika de iny le olona vaovao iny le resan'ny Paoly tany amin'ny Filipiana 3:7 hoe hita ao aminy ao izy tsy manana fahamarinako avy amin'ny lalàna fa amin'ny fahamarina avy afinoana de le fahamarinan'Andriamanitra de iny am'izay mantsy zany tsika rehefa ao amin'ny Kristy lasa vaovao tsika lasa manana natiora vaovao lasa olona vaovao de fahamarinan'Andriamanitra tonga de marina be ohatra le fahamarinan'Andriamanitra iny mihitsy iny tsika rehefa ao amin'ny Jesosy de ny tena zavatra mila azontsika mihitsy mantsy hoe rehefa nandray an Jesosy tsika de napiraisina tamin'ny fahafatesan'i Jesosy de napiraisina tamin'ny fitsanganany de niara-natsangan'Andriamanitra tsika ozy izy ny ten'Andriamanitra de napetraka Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny Jesosy de avy eo am'izay tsika no mifandray amin'Andriamanitra zany atao hoe manompo amin'ny fanahy sy fahamarinana hoe iza zaho mifanahy zaho mifanahy de fahamarinan'Andriamanitra zaho mifanahy de napetraka any an-danitra zao ao amin'ny Jesosy ao amin'ny Kristy de iny am'izay ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra rehefa miresaka amin'Andriamanitra tsika de tsy hoe talo amin'Andriamanitra tsony misy fotoana zao n'olona mivavaka manao azany foana mivavaka zavatra mitovy foana isan'andro raha ohatra hoe manao azany misy ianao de mila azonao mihitsy zany hoe tsy hoe Andriamanitra ny tsy namaly fa ianao zany misy zavatra tsy azonao de fandray amin'Andriamanitra amina fomba tsy mety de za mahatonga anazy hoe ohatrany hoe tsy hitanao mihitsy le zavatra ampanantenan'Andriamanitra ohatra de za mihitsy mantsy tsy hoe fanamelohana
fa tenany kristiana ndraindray ohatrany hoe tsy de mieritreritra be zany tsika ndraindray de raha ohatra hoe manao zavatra mitovy foana tsika isan'andro de tsy mety mihitsy de mbola manao an'iny foana fa tsy zany zavatra atao fa mamantatra atsika hoe inona zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra, inona zavatra any amin'ny fanahiny de fandray amin'Andriamanitra atsika amin'ny fanahy sy fahamarinana de zany ny fanompoana ty amin'ny tesimeta vaovao. De zavatra tena hoe ifataontsika amin'ity vidéo zao ty fotsiny mantsy zany hoe tsika mahafantatra hoe za rehefa nandray an' Jesosy de natsangan'Andriamanitra vaovao de lasa olona vaovao de any an-danitra apetrak'Andriamanitra ao amin'ny fanahy ao amin'i Jesosy. De zany mantsy zavatra tena nisy fa izy hoe tsy hitantsika fotsiny de zany koa mahatonga zany hoe tsy mety manompo an'Andriamanitra amin'ny nofo fa roatra hoe mifototra amina fahatsapana atsika hoe ohatrany hoe na zavatra tsapako androany tsisy mahatsapa an'izany olona hoe mipetraka any an-danitra miaraka amin'i Jesosy zany fa ny ten'Andriamanitra manazava zany de nefa raha ohatra hoe manomboka mino an'izany amin'izay ianao de manomboka hita ty ivelany amin'izay zany ohatra n'Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao ihany. Andriamanitra tany an-fanahy tany ny teny de nisy ny tany, nisy ny lanitra, nisy ny zavatra rehetra, nisy zavaboary rehetra, nisy tsika. Raha ohatra mantsy amin'izay manomboka mino an'izany tsika hoe za zanky any an-danitra napetrak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de manomboka miresaka amin'izany de raha ohatra hoe mampiatra ny fahefantsika ary tsika raha ohatra hoe sendra misy marary ohatra na marary ny zanaka na marary ny tenatsika de tsy manana fisaina zany hoe nataon'Andriamanitra marary za tsapain'Andriamanitra za fa miteny amin'ny aretina hoe miala mivataka ianao amin'ny anaran'i Jesosy za napetrak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ao any an-danitra de manomboka mahita vokatra amin'izay tsika de tsy ohatra le fiainana le taloha tsony mivavaka zavatra mitovy foana isan'andro de tsy mety misy vokatra mihitsy na de kely de mbola atao foana ihany fa mieritreritra tsara fotsiny tsika de mahafantatra hoe raha tsy nety no maly raha tsy nety foana iny fa nataoko 10 taona zay za nanao an'izany foana de mety tsy hety tsony mihitsy ngamba zany fomba fanao zany de miova de tena hoe manomboka mila manavao-saintsika amin'izany mihitsy tsika de ny fiainana kristianina fanetretena tsika tsy hoe tonga de ara-panahy be daholo tamin'ny voalohany fa fanetretena mianatra mino za mantsy mahatonga le nisy fotoana antsika ndresaka an'izany hoe mino de aveo mitoetra amin'le teny hozy izy Jesosy de zay vao mahafantatra marina de zay vao marina mahafaka atsika tsy andevo de zava-dehibe be mihitsy tsika manomboka an'iny hoe mino hoe za zany raha miteny ten'Andriamanitra hoe za fa maty de natsangana de lasa olona vaovao fa maty le olona taloha de rehefa manantona an'Andriamanitra za zao de ataoko amin'izany fomba vaovao zany amin'izay vao mivavaka ohatra de misaotra an'Andriamanitra foana misaotra fa za de efa olona vaovao za fa napetraka ao any an-danitra miaraka amin'i Jesosy de manomboka mahita fiovana amin'izay tsika amin'ny fiainantsika isan'andro manomboka tsy hoe ohatran'izany tsony amin'izay fiaina mivavaka zavatra mitovy foana mangataka zany foana isan'andro de nefa tsy mety mahita ninina mihitsy fa manomboka mahita an'izany amin'izay zany zao nanomboka tamin'izany zao zay vao nanomboka nahita an'izany hoe zanakoatra misy fotoana marary de tsy hoe misy ninina be fa mitenenina tsara ametrana hitanana fotsiny taloha zay natahotra mametra tanana amin'olona zany misy koa mantsy isan'ny olana amina fiangonana ohatrany hoe manaty lalàna mahatsapa tena tsy mendrika daholo ny olona rehetra fa rehefa mahafantatra zany tsika eo amin'Andriamanitra za mipetraka any an-danitra za ny ambony ao amin'i Jesosy de mijery ambany amin'izay tsika miteny amin'iny aretina iny hoe miala amin'ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy de miala izy de zany mantsy ny fiainana kristianina tsy hoe fiainana hoe mitalao amin'Andriamanitra foana isan'andro de tsy mety mahita vokatra mihitsy na de kely fa fiainana hoe avy any ambony mahafantatra hoe za ao amin'ny Kristy za zao de miteny amin'le zava-misy de tena zava-dehibe be mihitsy zany azontsika hoe iza atsika ao amin'ny Kristy de zavatra tena mila azonao androany hoe za rehefa ao amin'i Jesosy de efa maty le olona taloha le mpanotako iny de efa natsangana za zao de any an-danitra ary za fa napetrak'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy de dinga za mantsy zany mihitsy mahatonga ny kristianina koa mahafantatra zany hoe fa voavonjy de tsy hoe mieritreritra zany tsika raha manao tsara sa de mety voavonjy fa raha tsy manao tsara sa de mety ho very fa mahafantatra atsika hoe za fa napetraka ao an-danitra ao amin'i Jesosy de miaina ohatra ny fiainan'olona any an-danitra amin'izay za manomboka zao de zay ny ten'Andriamanitra vakintsika androany de video manaraka atsika manohy mahakasika miresaka an'izay hoe ao amin'ny Kristy zay ihany satria tianao ao fa zanaka malalanao satria tianao